Ny fipetraky le izy zany dia misy société le ray lehibe zany eto amin'ny 67 hectare koa mipetiky ny anatanteraka fanalana mpivarotra amin'ny totaly isa 500 sy tany. Zay zany no fototra mahatonga an'ity karazana site nataonay eto amin'ny commune ity androany. Ny fampahafantarana anay hoe tsy maintsy miala eto zany teo amin'ny herinandro teo zao no nahenonay ary raha nanomboka ny filazana voalohany ny commune dia miala ao anatin'ny 3 andro izahay mpivarotra 500 isa zany. Ny fanatonana ny tompony tany zany hatreto aloha mbola tsy nisy tafahoana taminy fa izahay zany izay mpivarotra rehetra zany dia mirahina manohana jary tsy anaiky mihitsy ny fialanay satria problème ao anay zay efa tsy mananasa zay koa ao anatin'ny usage commercial tokony tsy hetsika eto amin'ity toerana ity zahay satria efa nandritra 17 taona zahay niteto no anatrany farany zahay ary miady mihitsy ny tsikenay le izy ary mitaky fa tsy hiala hatrany farany izahay raha ohatra ka hoe zao zavatra zay zany tsy manaiky satria anamany mangataka izahay sady tsy ara-dalàna ny zavatra entiny aminay eto.